mandeha betsaka ny fiahoketriny fa lava ny fikambana mpitatitra fiarakaretsaka ny contre visite atao eny amin'ny Omavette fa napahakevitra lany teo amin'ny flankevitry ny tanàna Antananarivo mba tsy hampirorony sain'ny mpony eto Andrenivohitra dia nitondra fanazavana mahakasika izany ny colonel Rambosalama Emilien lefitra voalohany be ny tanàna Antananarivo. Mandeha be ny resaka amin'izao fotoana izao momba ny fandavan'ny fikambanan'ny taterana amin'ny fiarakaretsaka ny fandavan'ny contre visite eo amin'ny Omavety ary hita mihitsy moa zany misoratra eny amin'ny taxia hoe tsy mila ny Omavety ka tsara angamba raha zavany indray mandeha ary ho fantatry ny rehetra momba ny Omavety tia mba tsy hampiroroy ny chauffeur taxia sy ny eo amin'ny taxi be ary mba hampilamina koa ny sain'ireo mpanoasa fitaterana momba ny visite de conformité na contrôle de conformité efa tamin'ny 1996 no miforona ny Omavety ary 96% ny action ny Omavety dia ny CUA ka raha misy milaza hoe société privée ny Omavety de diso tanteraka satria ny CUA dia une institution publique fa tsy privé tsotrany hoe Madoto na ohatra zany fa ny CUA dia une institution publique ka amafisiny eto zany ho an'ny mpitatitra rehetra fa tsy marina ny tenenana hoe lasa ny société privée ny fanaovana contre visite fa any CUA any io ary ny Omavety dia manana ny action betsaka ny CUA dia manana action betsaka amin'ny Omavety io fa ny déconcentration ny service zany no alefany amin'ny Omavety fanatsarana ny service ny amin'ny contre visite no alefany amin'ny Omavety ao no manana ny fitaovana na ara-dalàna ahafahana manao zany. Inona ny antony? Ny antony dia zavatra tsotra, aleo misoroka toy izay mitsabo ary ho fiarovana ny lozam-pifamoivoizana ny antony nanaovana ny contre visite amin'ny Omavety amindrana ny service ny contre visite any amin'ny Omavety zany dia efa teneniko izay. Zavatra misy maty amin'izao fotoana izao dia voizina hoe business io CUA io tsy marina zany, tsy marina. Fa teneniko fa tsy marina satria efa tamin'ny 96 io Omavety io nitato amin'ny CUA, ny CUA dia institution publique fa tsy privé araka ny valaisan'ny sasany azy. Miditra amin'le hoe point 104 hoe io fa persécutena ny taxi persécutena ny taxi be, tsy marina zany satria ny didim-pitondrana navoaka ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny volana novembre 2016 dia efa nifoanana zany ary nisoloana ny didim-pitondrana mitondra ny laharana 877 tamin'ny volana novembre 2016. Dikan'izany le point 104 le teniny aratiratin'ny lehibe ny fikambanan'ny fédération mpitatitra io zany dia zavatra diso fa hoe tsy azo orontsony fa tsy misy tsony io. Donc raha 104 iny mbola resahana dia efa hoe zay hoe efa tsy antsontsika izao fa tsy izay tsony no point atao fa efa namoaka ny cahier de charge ny Omavety ho an'ny taxiville dia point 12 zay mba elana amin'ny lozam-pifamoivoizana no angatana zany ary dia tsy hoe hiditra amin'ny hoe lafiny teknika hoe sarotra be fa ny lafiny teknika moa dia amin'ny direction générale ny sécurité routière fa ny commune urbaine Antananarivo dia ho an'ny sécurité an'ny bandeha sy ho an'ny sécurité an'ny tompona automobile ohatra fotsiny zay aloha dia efa teneniko ohatra fotsiny hoe tsy azo ekena ny manao réservoir amin'ny bidon anaty moteur ary misy an'izany eto. Tsy azo ekena ny manao réservoir direct ao anatin'ny automobile ny zavatra tsotra. Misy olona tsy mahazaka an'ireny fofony ireny andeha taxi vao miditra ao dia fofona essence ny hoe lasa aretina no azo
na essence iny etreto fa ny essence volatile raha misy court-circuit kely fotsiny de mirehitra ny automobile de makaiza ny tompona fiara de makaiza ny mpandeha ao anatiny. Jerena ihany koa ny am'izay hoe resaka fialana amin'ny loza zay, jerena ihany koa ny seza, misy efa seza efa mitranga ny resort, misy olona tonga de mipetraka miditra rovotra ny akanjo maratra, le olona mety mitsindrona manao vaccin anti-tétanos, ny resort arafesina makaiza aloha raha sanatriny zany maratra ao anatin'ny sécurité zay ihany ary tafiditra ao anatiny ohatra hoe misy taxi miasa amin'ny alina zara raha mahita ray metatra le jiro zany fe de nefa alina no atao asa raha atoandro sy de mampanina falina mba mila jerena kosa le izy ary ohatra hoe tiako tenena am'izay sécurité zay ihany misy ny taxi de tsy misy atondo hoe secret tony de raha mandeha le olona zany ka efa misy mpanaraka de hoe ohatra hoe avy any amin'ny banque mitra de efa misy mpanaraka de azony embouteillage sokafan'ny olona fotsiny mpanao ratsy fotsiny ely de alain'entana de lasa izy fa raha mba misy secret zay ka zavatra ohatran'izany zany takina amin'ny hoe resaka sécurité io fa tsy hoe point 104 zany araky ny voizin'ny mpitapitra sasany sy indrindrindrindra voizin'ny lehibe ny président fédération ny tondra taxi zany tsy marina keva mitena zany fa tsy be mpifatahorana akory ny mavety fa vao maika azy manampy ny mpitatitra am'izay lafin'izay. Ao koa ny fanampiana mpitatitra ny amin'ny ino izy teo ny taxi clandestin na anovitsiriana zao zay teny kakatso de nahitana taxi efatra tsy manara-dalàna ary le taxi efatra tsy manara-dalàna le misoratra hoe tsy mila ho mavety. Mercedes anankiray taiza mbola misy taxi Mercedes teto no taxi ville raha taxi amin'ny aéroport de marina fa taxi ville Mercedes de zany de iken'ny ny président ny fédération ny taxi zany hoe tiako tenenina zany ho fanampiana ny mpanao asa fitaterana zany ny atiny anaovana an'io fa tsy hoe fanenjehana akory na hoe fanaovana alakopika tsy tiako tare ka efa miteny eto zany momba an'izay fa tsisy tokony atahorana akory momba ny ao mavety fa tena manampy ny ino izy teo ny mpitatitra zany mba ilana mikolokolo koa tsy afenony fa na ny chauffeur taxi na ny ato amin'ny commune na amin'io centre de contrôle contre visite io de misy mikolokolo inona ny antony le tomobile tsy manaraka ny ara-dalàna tsony anao an'le izy ary raha malala fa hoe mafy ny fitadiavana mafy ny fiainana de lasa manao licence santoka de hitao koa iza ny tena hoe mpanao licence santoka ary iza ny tena tompony le licence de vitao daholo zany zany rehetra zany entina anampiana ny taxi daholo any zany entina anampiana ny tompona taxi daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe fanenjehana akory ka veritra zany fa diso ny teny hoe société privée no mavety hoe business CEA io ary diso le miteny hoe 104 points no tadiavina diny cahier de charge raha 104 points angamba ataoko fa tsy hoe atsasaka page io no takina fa raha 104 points zany mety ho page efatra na dimy ka de tenenina zany ho an'ny mpanao fitaterana fa tsy misy atahorana akory ny mavety fa ireo anisan'ny tena manampy ny mpanao fitaterana ny taxi sy ny taxi be amin'ny asa ataon'izy ireo. Zay ivona fa fiara-miasa amin'ny mpanao fitaterana no kendreny ny tanàn'Antananarivo ho fanazarana ny tontolon'ny famoivoizana eto Andrenivohitra. Teneniko fa amin'ny 2018 mois de janvier exercice 2018 zany vao appliqué nyty momba nyty contrôle de conformité amin'ny mavety tia fa manomboka zao zany ny mpanao fitaterana taxi be sy ny taxi de afaka efa mikarakara ny fiarany mba tsy ho problème hoe mba tsy ho sendrany hoe tsy lambo visite misy an'izao ka mena zay fotoana zay zany ny olona anaovana zay fa tsy hoe lany tamin'ny herinandro de tonga de fa hoe tsy maintsy appliquevana fa mena fotoana ny olona ikarakara an'izay tia raha malala amin'ny fiainana raha malala ny fahasarotam-piainana am'izao tsy maintsy jereny zay maha olona zay fa tsy hoe tonga de atao kapatana fotsiny de tilany tao de tsy maintsy atao io
ary io zavatra io efa lan'ny conseil municipal entina hitsinjovana avoaka izay io délibération io a fa tsy entina hoe anenjehana ny taxi akory anenjehana fitaterana akory tsy miady amin'ny mpanao fitaterana taxi sy ny taxi be ny commune urbaine Antananarivo zay da tena mitaky ny fiara-miasa satria ny vahoaka no jerena fa tsy hoe tombontso an'izy na tombontso an'izy